Rehefa resaka an'izay lafiny fampianarana izay antsika dia mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra tokoa azy ireo mpianatra madinika amin'izao fotoana izao dia efa miomana amin'ny fiatrehana ny fidirana sady ry zareo anivon'ny CEG Anjeva Gara Manjakandriana. Nisy tokoa mantsy ny fanampiana ireo efitrano fianarana ao an-toerana ary androany no lanona nitokanana izany foto-drafitrasa izany. Nahazo efitrano vaovao CEG Anjeva Gara ao amin'ny distrika Manjakandriana. Fampitomboana avy amin'ny primatura lefitra misahana fampandrosoana sy ny fanajariana an-tany niaraka tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra no nahazoana izany. Misy efitra ity CEG vaovao ity izay manala fahasahiranana ny ray aman-dreny sy ny mpianatra tamin'ny fanofana trano teo aloha ary mifampitana arabe isaky mamonjy sekoly. Afaka mampiditra mpampianatra firamina vaovao araka izany ny sekoly. Ny mpampianatra izay tsy ampy efa maro mantsy no efa lasa nisotron-dronono. Dia izao zao misy an'ity sala vaovao ity izany a, dia eo amin'ny volan'ny ray aman-dreny aloha izany anankiray a, afaka anakaramana firamina vaovao izany izay satria efa niabetsaka koa ny mpampianatra rehetrarehetra izany ireo titulaire dia afaka mampiditra firamina vaovao a amin'ilay vola tokony ho naloha teny amin'ny sekoly FJK manofaina teo aloha. Raha mampampianatra firamina aloha maivana dia maivana satria eo amin'ny 350,000 eo zany isam-bolana moa ao anatin'izay koa tsy mahafeno 12 mois zany fa 10 mois ihany no mandray an'izay. Efa nahare mihitsy ary efa nisy le premier vague na recrutement iny zany nandeha teo dia efa nanao dossier fa raha ho an'ny Zapy Anjeva aloha zany na iray ary tsy nisy recruté tao anatin'izay raha le premier vague na recrutement iny zany tsy nisy mihitsy. Androany no nitokanana ity trano vaovaon'ny CEG Anjeva Gara ity ka tonga izany tany toerana ny tale kabinetra ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana an-tany Andriamatoa Setara Vokatra notro ny lefitry ny chef Cisco sy ny lefitry ny lehiben'ny distrika Manjakandriana ary mibeny tanàna teo manodidina.